Roapolo marsa fetin'ny hasambarana aty Amerika Avaratra izay indray zany no hoadiadintsika manoloana ny hasambarana. Nahoana moa ny olombelona izany no mikatsaka an'io hasambarana io satria ao anatin'io no ahafahantsika zany mandroso bebe kokoa zany amin'ny fikatsahantsika izay mahasoa antsika, amin'ny fikatsahantsika ny tanjona ho tonga amin'ny tanjona izay tiantsika hatongavana zany amin'ny fiainana mba hapetipety kokoa zany ny fiainantsika olombelona. Ao anatin'io fikatsahana ny hasambarana io zany dia maro dia maro zany ny foto-kevitra izay hoe samy manana ny fomba ahatongavany eo. Manana ny fomba ahatongavany eo zany ny kristianina ny amin'ny hoe ny hasambarana zany dia tsy miala tao anatin'ny fivavahana izay mitodika bebe kokoa zany any amin'Andriamanitra. Misy ihany koa zany ny ataontsika hoe zany hoe ny développement personnel izay hoe miopana be indrindra zany eo amin'ny fikojana ny fanahy, ny vatana ary ny saina eo amin'ny olombelona mba ahafahana manana ny angovo tsaratsara kokoa zany hoentina miatrika ny fiainana araky n'izay hoe mampisamboaravoara ny fiainana izay, ary ao anatin'io fikojana ny maha olombelona io zany ao no ahafahana manana an'izay hoe karazana fikojakojana zany ny potentiel ao amin'ny olona iray, famoahana ny ataontsika hoe zany hoe talenta ao amin'ny olona iray mba ahafahany zany manana vokatra tsaratsara kokoa zany amin'ny zay zavatra katsahany eo amin'ny maha olombelona. Satria ny hasambarana izay ataontsika hoe maharitra zany dia tokony hanana ny atao hoe tanjona zany ny olombelona tsirairay. Ny développement personnel zany dia tsy mifanohitra velively amin'ny fivavahana maha-kristianina satria misy mametraka mantsy izany izay hoe karazana olana izay. Misy izany ny mieritreritra fa ny développement personnel dia mieritreritra ny hitovy amin'Andriamanitra. Diso de diso izay fomba fisainana izay satria Andriamanitra dia tokana ary izy no hery avo indrindra eto ambonin'ny tany. Ka ny développement personnel izay mandrisika ny olona hiezaka amin'ny fiainana, mandrisika ny olona hanana ny fitokisany ny tenany, hanany ny fitiavany ny tenany, mandrisika ny olona hanana ny finoana amin'izay zavatra ataony, ary indrindra indrindra dia mandrisika ny olona tsy ho kivikivy raha misy zany ny karazana sakatsakana na tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Tsy misy velively ny mampifanohitra an'izay hoe maha-kristianina izay fa afaka miaraka tsara zany amin'ny toe-tsaina kristianina ny développement personnel. Fa ny zavatra rehetra moa zany dia mila fandalinana avokoa satria maro zany ny miteny hoe nahoana moa zany i Afrika sy Madagasikara no feno mpivavaka indrindra eran-tany, feno fiangonana indrindra eran-tany, kanefa nahoana zany i Afrika sy Madagasikara no farahidiny zany ary mahantra indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao, kanefa ao no misy ny arena sesehena ara-boajanahary izay ifandrombona ny tany matanjaka amin'izao fotoana izao zany ny andeha ambabo an'ireo karazana arena misy amin'ireo tany ireo. Misy dikany zany zany zavatra rehetra rehetra izany izay amoazako ny manam-pahaizana
ny hijery manokana zany ny momban'izay fanadiadiana izay. Satria mantsy eto zany sika mianakavy hifampiapanga fa rakoto rabe no nahatonga ny fahatrana tao Madagasikara dia hifampiapanga fa ny finoana kristianina no mampahantra antsika misy mifampiapanga fa ny izay tsy ao anatin'ny finoana kristianina zany fa mitondra ny finoana nentim-paharazana sy ny hoe finoana hafa dia manompo sampy. Izany hoe isika zany variana zany isika hifampiapanga ny amin'ny hoe ny finoana toy izao sy toy izao no mety, ny finoana toy izao sy toy izao de tsy mety hifampiapanga amin'izay tsika. Kanefa moa zany aloha ny resultat hatramin'izao dia mbola mikorosofahana ny malagasy, mbola mikorosofahana i Afrika. Aiza zany no hitondrantsika ny hoe karazana fanentanana izay azo omena zany ny olona mba hahafahany mandroso bebe kokoa zany amin'izay hoe fampandrosoana ny taniny zay. Miainga eo amin'ny hoe fanentanana ny olom-pirenena tsirairay zany no iatefa ao amin'ny tokantrano iray, miatefa any amin'ny fokotany iray ny karazana fampandrosoana sy ny fikojana ny toe-tsaina. Rehefa mandroso ny fokotany iray dia miatefa any amin'ny faritany izany ary dia misandrahaka amin'ny firenena iray manontolo. Satria tany no ny atombohan'ny ataontsika hoe fandrosoana eran'izao tontolo izao. Tany no ny atombohan'ny fandrosoana amin'ny ataontsika hoe pays émergent, ny fanentanany ny olona tsirairay mba ho tonga saina zany ao anatin'ny firenena iray. Ka amin'ny fomba ahoana nefa no atongavana amin'izay hoe fahatongavan-tsaina ny tsirairay izay? Raha ohatra ka tsy mahalala ny olonao, mbola bado ny akabeazan'ny olonao, tsy nahita fianarana, fintana zany no omena ny vahoaka mba ahatongavany amin'izany atao hoe fampandrosoana maharitra izany. Fa tsy zarina omena trondro ny vahoaka dia tsy fantany ny fangirifiriana na mitanana an'iny trondro iny, ary fa mitahana ny vahoaka zany ny fanomezana azy hatrany ny trondro. Isan'izany zany dia ny hoe fananganana ny sekoly manerana ny nosy ary fanentanana ny zaza malagasy rehetra, ny zaza afrikanina rehetra hianatra. Zay aloha zany dia efa karazana dingana goavana be zany hirosoantsika amin'izany ataontsika hoe asambarana izany. Satria raha ohatra ka olona tsy mahatakatra ny zavatra holazaina, olona tsy mahatakatra ny tanjona izay tiana hotratrarina no manodidina andeha amin'izany hoe fampandrosoana izany dia azagaga fa de ny teo ihany ny teo ary dia misy ny mameno paosy amin'ny zay zavatra rehetra atao. Ny firenena matanjaka dia ho afaka hakan'izay tiany ho alaina raha ohatra ka tsy masaka ara-potokevitra izany ny vahoaka ao amin'ny firenena iray. Raha amin'izao fotoana izao aloha zany tsy afaka atsika ny hoe andeha tonga de anome ny karazana fotokevitra ho an'ny rehetra, satria fitopolo isan-jaton'ny malagasy tsy mahay miteny, tsy mahay manoratra, fa atomboko tsikelikely zany ny zavatra rehetra ho an'ireo izay hoe afaka manadiady, ho an'ireo izay ataontsika hoe zany hoe manam-pahaizana, manam-panahy, manan-tsaina. Ny zavatra atolotro eto amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao mba hijanona ho an'ny taranaka aty aoriana. Satria raha ohatra matsy zany isika ka hieritreritra hoe zaho efa tafita, inona no andrarahiko ny manodidina ahy,
inona no andrarahiko an'izay taranaka any aoriana dia karazana fitiavan-tena ihany izay zavatra zay ary dia tsy hitondra antsika makaisa satria tadidio fa ninona toerana misy anao aty na mpanefoefo anao aty dia ny identiténao dia ny firenena ny avianao ihany no identiténao ka mila ampidirina ao anatin'ny sain'ireo taranaka ty aoriana zany ny zavatra toy izany. Eo amin'ny fikatsahana ny asambarana izany dia efa manana antsika zany ny kolotsaina ny atao hoe fihavanana, zany hoe ny fifanampiana ao amin'ny tontolo-piarahamonina izany dia misy ihany koa ny ataontsika hoe famitranam-pihavanana dia misy ihany koa ny ataontsika hoe ireny karazana fifanotronana rehefa misy fety, misy lanonana, misy fahafatesana, ireny zany dia ataontsika hoe ao anatin'ny fihavanana daholo. Nahoana nefa zany no mbola mikorosofahana zany ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao kanefa efa manana sika zany ny ataontsika hoe ny fivavahana, efa manana tsika zany ny atao hoe fihavanana. Mbola misy zany zavatra izay tsy tena latsapaka zany ao anatin'ilay hoe foto-kevitra tokony hiditra ao amin'ny fiarahamonina dia ilay terme famerimberiko eto dia ny hoe responsabilité, izany hoe tompon'andraikitra zany ny olona tsirairay amin'ny fomba hitondrany ny fiainany, amin'ny fomba fandraisany ny karazana fanapahan-kevitra hoentiny anatotosa zavatra iray sy entiny amakivaky ny fiainana. Ny responsabilité manoloana ny fiarahamonina io mantsy zany dia misy manakina ihany koa zany ny amin'ny hoe tsy ho vitanao ny tompon'andraikitra amin'ny zavatra rehetra rehetra fa Andriamanitra ihany no tokony ametrahana an'izany responsabilité izany. Dia somary mampametra-panontaniana ihany zany ilay karazan'olona izay ny teny an'izay hoe ny responsabilité izay lazaiko eto ane dia tsy ny responsabilité amin'ny zavatra tsy hahafahanao mandray responsabilité fa responsabilité amin'ny zavatra azonao fehezina. Zany hoe ianao zany mila mandray andraikitra amin'ny zavatra izay azonao fehezina fa tsy afaka ianao andray andraikitra amin'ny zavatra tsy azonao fehezina. Ohatra mantsy zany raisiko amin'izany zavatra rehetra rehetra izany dia ny hoe andeha anao zao ohatra andeha hitondra fiarakodia, marina fa tsy ianao akory no tonga dia ahafantatra dia ny mialoha ny zavatra rehetra mety hitranga any amin'ny fitondranao fiarakodia. Tsy fantatrao izay hoe mety hitranga any an-dalana na ny accident zany sy ny sisa sy ny sisa fa ny responsabilité izay raisinao aloha dia ny hoe mila tony tsara ny sainao alohan'ny hitondranao an'ilay fiara, mila manana permis ianao izay hoe fianaranao momba ny kody rehetra rehetra, mila miasirenao fa mandeha tsara ny automobilanao amin'ny alalan'ny fanaovanao ny visite teknika, mila misasirenao fa tsy mamitoka na misakafo be loatra miakatra ny glycémie izay mety anodikodina ny sainao eny an-dalana ka mety sy apisy zany ny concentration ao aminao. Azonao fehezina izay zavatra rehetra rehetra izay fa ny hoe ny loza izay mety mitranga zany any an-dalana iny zany mety misy ny circonstance be dia be izay hoe tsy azonao fehezina zany ny fahatongavan'ilay loza satria mety misy olona daladala ohatra zao ohatra chauffeur daladala izay hoe nanapaka ny lalanao izy ny diso fa tsy ianao. Any zany no hoe ametrahanao ny hoe tsy voafehinao daholo ny responsabilité rehetra eto ambonin'ny tany.
any zany no ametrahanao an'izay. Fa raha ohatra ianao zany ka hoe apetraka ao amin'Andriamanitra daholo zany sy amin'ny olona manodidina anao, ny responsabilité rehetra amin'izay zavatra ataonao dia azagaka fa tsy makaiza ny fiainanao fa miodikodina eo ihany ary de ny teo ihany ny teo ny fahadisoana izay nataonao maly dia mbola averinao androany ary mbola averinao rapitso ary mandrakizay raha ohatra ianao zany tsy mandray an'ilay ataontsika hoe responsabilité. Miditra ao ihany koa ny fikojana ny fahasalamana, zava-dehibe ny fikojana ny fahasalamana satria io no iakinan'ny angovo rehetra izay ampiasaintsika olombelona dia ny